dadidi. Atompoko miraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Salama, tsirony filomisato, atao folo. Keriny tsy any mpianatra ihany fa atramindreo tompon'andraikitra ny sekoly ireo misy sinema be. Sinema inona? Le surveillant ampianarana ireo. Maninona izy? Misy tsy fifankatiavana hoe misy felonana samihafa ao. Hitan'ny eny le Joseline izay, raha matokely Joseline izay. Maninona? Le fotsifotsy kely iny. Motina be mihitsy izy indriny eny a. Dia izy tena manao ny asany tsara. Jereniny eny fa ireo surveillant ireo misy ora tsy maintsy atongavany fa eniko mantsy izy ireo nibitsibitsika hoe kalakely io tsy maintsy manao tonga aloha foana. Tonga aloha foana ke izany rehefa tonga tokoa aloha maraina dia efa hitako foana le raha matokely Joseline. Andray, izy tsy mba tary izany mihitsy. Ka izany no tokony ho izy kosa ve anaka mpiambina mpianatra dia izy indray no tarana dia inona ary? Dia retsy ange sosotra be pakadiziny efa amin'ile tale fotsiny noho ny Joseline io e. Zavatra tokony ho tonga aloha daholo izy menakavitra. Joseline izany kosa aloha mpianatra tsy afaka manao fampirarahany izany. Ny surveillant sasany angeriny eny anaovany ankizy fampirarahany e. Hoe mividana ny ankizy goteny sasany a dia tsy miteniteny rehefa tokony hanao kôla ny ankizy. Andrekakio. Dia Joseline raha vao mahita izany. Raha vao mahita izany Joseline tonga dia teneny amin'ilay tale le tale lefitra angamba aloha ilay mpendraikitra an'iny le ohatran'ny censeur sa inona filazany ireny ankehitriny. Dia tezitra be ary retsy namany Joseline. Kakeriny eny maly atoandro a. Nalain'ireo tao lasany nandeha tsy fantatro nakany amin'ny trano kely angamba i Joseline dia nalain'ireo tao ny sakafony atoandro ny vola sakafony atoandro a. Dia hitan'ny eny a izay mantsy vidy zavatra tao amin'ny buvety izay dia hitanay le telomenada le surveillant telomenada ny tantara. Oka aloha tavanitsika tsara ny volany kala Joseline fa io miseho milay aleo io ampalelo any aleo io tsy nakanina any ratoandro izany angeriny eny le izy tena hitako le Joseline aveo fa nampalahelo tena mampalahelo tokoa mazana ihany eny manao ny tsara tsy fantatry le Joseline mihitsy hoe retsy ny nanao an'izao tsy fantany fa dia any dia tsy nihinan-kanina tao izany le zanak'olona tsy nihinana andrekakio ary dia mahita zavatra koa tianareo mpianatra dia izany hitanay mihitsy izany tsy hainan'ny surveillant ve dia tokony ho hitanareo izany hitanay izany zavatra hita miariary any mihita rehefa mankany ambivety dia mahita zavatra dia izany lazaiko aneny mazana be hoe le manao marina sy manao tsara eto tany indrindray ngamba mila bolila ihany mba ho tiany afaka mariny rehefa tokana kely ohatran'ny Joseline iny marina tsy efa ho firmena dangery zareo amin'ny sekoly be anay io fandrimbona mankahala ny Joseline dia manao izay isabotena ny asany amin'ny lagnana velam-pandrika azy ka izao neny tsy fantatr'ireo hoe ny mankahala ny olo marina ho elohina ka raha tsy ho elohan'ny talehatra izy Andriamanitra mihitsy no manameloka azy araka ny teny amin'ny Salamo fa 4:30 faraka amby 20 tapany farany. Tsy laitra zany ahoana tsara neny Salamo firy. Salamo izy aminao fa 4:30 andiny faraka amby 20 tapany farany. Sao voasoratra amin'ny Salamo 4:30 tapany farany amin'ny andiny faraka amby 20 mankahala ny olo marina ho heloina. Izay no ohatrany tsy azondry zareo an-tsaina ve sa tsy mino an'Andriamanitra izy sa ahoana marina fa raha olo marina no ankahalainao ho eloina ianao satria voasoratra hoe ny mankahala ny olo marina ho eloina. Salamo 4:30 andiny faraka amby 20 tapany farany. Tsy zaka ny tenantsika, tsy zaka ny fanahintsika, tsy zaka ny hoavintsika ray manontolo zany hoe voaheloko zany indrindra voaheloko Andriamanitra mankahala ny olo marina ngeny ho elohany. Izay ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny Salamo 4:30 tapany farany amin'ny andiny faraka amby 20 any ampiasana misy atsika rehetra any ampianarana okala tsy ankahala ny olo marina e. Zany mihitsy le izy ary izay no tenenako aminao hoe aleo ihany olo marina na dia enjehana fatratra aza ny olo marina dia izao no lazaiko anao aleo ihany olo marina
fa ny mankahala ny olo marina ho eloina hoy ny fanomeza tokon'andriamanitra amin'ny salamy 4:30 andininy faraiky amby roapolo tapany farany salamy 4:30 andiny faraiky amby roapolo tapany farany mankahala ny olo marina ho eloina hoy aminao ry mpiaino an-tsaina manova ny marina dia andriamanitra hitahanao ary aza mankahala ny olo marina fa ny mankahala ny olo marina ho eloina salamy 4:30 ny andininy faraiky amby roapolo tapany farany ombay mitadidy Atampoko ny raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao salama tsiro ndraky ny zato akeny folo